ka dia mangataka nefa tsy mahazo. Dia hoy ny mpianatra, mampianarana hivavaka. Io zany niverina indroa ty toriteny ity ao Matthieu 7. Efa niresaka an'io tsika tamin'ny faran'ny sabata faran'ny oktobra. Fa averina le izy mba am'izay le izy mba mora ho tadidy. Matthieu 7 no itondrantsika ny resaka voalohany. Matthieu 7. Fa io le resaka io taty Matthieu 7 mandininy 7 no sy ny manaraka ny resaka mangatady omena ianareo mitadiava dia hita ianareo sy ny sisa. Ao Matthieu 7 misy azy fa le hoe mampianarana hivavaka. Ato milioka izy tsy azavainy hoe ahoana le zavatra nampianaran'i Jesosy hivavaka. Fa avy tany dia ny fitininy fotsiny ato milioka hoe rainay izay any an-danitra. Zany hoe nytiany resahana dia izao efa niresahako tany aloha izy Jesosy nefa nareo mbola manontany hoe mampianarana hivavaka. Dia nitonda fitian'i Jesosy hoe mivavato zao rainay izay any an-danitra. Meonay ny anasazo anay mamelany elokay takany amilany izay meloka ato aminao. Fitininy am'izay fotsiny fa misy zavatra betabe talohan'io zay efa nomeny Jesosy nefa tsy tadidin'ny mpianatra na itsika koa mety tsy matadidy efa natao toriteny fa iverenana. Matthieu 7 manomboka ny 5 satria mampianarana hivavaka ny zavatra lazaina tamintsika. Ary raha mivavaka ianareo aza mba manao tahaka ny petsara velatsy. Fa izy ty mivavaka mitsangana eny amin'ny sinagoga sy eny an-joron-dalana ahitany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiany. Fa ianareo kosa raha mivavaka dia midira anao efitranonao ka rehefa voaririnao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Ahoana moa nampatonga an Jesosy hiteny zany? Ny fariseo zany tamin'izany andro zany iny akanjon'iny dia tsy miala aminy foana 24/24 heure. Dia mandeha izy amin'iny akanjon'iny eny an-dalana na tsena ny andro na andavanandro. Dia rehefa misy olona maromaro mitangorongorona dia mijanona izy dia manao fihetsika. Dia manomboka gaga ny olona mijery azy. Ha, maninona ty ranamany ity zany? Maninona ny fariseo zany? Anao démonstration izany isy miracle mona mieto. Dia vao hita fa mitangorona ny olona dia midina indray izy mikohaka. Fa avy eo izy mitsangana indray sady mandeha. Halleluja. Eny vavaka ny tompo. Halleluja. Dia mitangorona daholo ny olona. Zay ny tiany Jesosy horesahana amin'reto olona ireto. Fa tsy hoe kory hoe mivavaka any am-piangonana na hoe manao asa fitoriana eny an-tsena na eny an-dalambe, tsy izay io. Fa izy rery mandehandeha miaraka amin'ny akanjony dia hitany hoe maromaro olona dia manao fihetsiketsehana amin'izay izy dia manomboka voasitona ny masony olona ny aminy. Ka tsy zany ozy izy no atao rehefa hivavaka ianao fa midira amin'ny efitranonao mangingina dia io ny efitrano mitomany mitaloha ao fa ndrainao zay any an-danitra ny iaino anao. Amen. 7. Raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa fa ataony amarony teny no ienona azy ko aza manahaka azy ianareo fa fantany ny rainareo zay tokony omenareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Raha mivavaka ianareo aza manao teny maro. Na mivavaka ty am-piangonana zany na any amin'ny cellule zany na any amin'ny radio zany dia aza manao teny maro, aza lavavavaka be. Fantatry ny olona fa mahay mivavaka ianao, fantatry ny olona fa professionnel mivavaka ianao. Ary hitanao daholo io terme teknika amin'ny baiboly io amin'ny vavaka atao. Masina amboniny masina, lay manana elatra 7, lay maso ny tahaka ny lelafo, ny ranjo ny tahaka ny vy. Izany Jesosy zany lay zanaky Davida, zanak'ondry, voatanisa daholo. Nefa le izy vavaka fisaorana. Dia vao 10 minitra vao vita ny vavaka fisaorana. Fa aza manao vavaka lava ohatr' zany ozy izy fa neverin'ny olona ny amarony vavaka ataony no ienona azy. Fa ataovy tsotra fohy sady mazava. Anareo fa misy mitehaka sady ny sasany amin'izany. Le mitehaka reo le tsy tia vavaka lava zao
dia indraindray efa misy anarina sy tenenina amin'izany le mpitoroteny hoe maninany dia atao vavaka lava tsy atao fohifohy fa mbola fotoana mbola be da be ny zavatra ataony anareo vavaka reo ataonareo lava be dia valiny koa anao mitoko sy andininy tsy mazaka miara-miaro tory amiko ora ray ve nareo miara hivavaka fa hoy ny baiboly hoe mivavaka aza mitsahatra ka na dia miteny aza ve ny baiboly hoe mivavaka aza mitsahatra dia ho adiny ray ianao dia ho tabahananao mivavaka ao ny fotoana satria ianao zany tsy hitsahatra mihitsy fa aza manao vavaka lava sy maro ohatra zany nozy izy fa ataony olo fa ny amarony teniny aloky ny vavany no enon'Andriamanitra azy fa zany ny vavaka ny mpiatsara velatsy tsika olona reto zany tena voany zany sy ny pastera sy ny diakona zay mitarika fotoana ao am-piangonana dia mba eritrereto hoe vavaka fifonana ve dia ho fefakatiny vavaka fanamasina dia ho atsasakatiny satria amin'izay tena mirotsaka fa za manao vavaka lava fa naveriny indroa zany toroteny zany fa ngamba mbola efa nandeha io tany farany oktobra fa mbola mety misy olona tsy naheno angamba na naheno fa tsy nahatadidy dia mbola rehefa mivavaka dia mbola vavaka lava be tsy fakahitana tsika efa resany hoe rehefa mivavaka atao am-piangonana hoe fisaorana ny voalohany dia rehefa vita ny fisaorana rehefa hiditra ianao hifona tsy mila misaotra intsony satria efa natao le fisaorana fa avy hatrany dia mifona mamelany elokay tsy mendrika izay sady mpangalatra ny mpamoan'olona mpijangajanga ny dahalo pisoloky mamelany elokay tsoronay zany tsisy mamenatra anay amin'izany fa tsy mbola isaorana dia mbola mipetraka ny seza findrianan'Andriamanitra izy mipetraka amin'ny seza findrianana ny tondrana ny fisaorana fa hifono zay to inona tsony zany efa vita ny fisaorana angataka fanamasina tonga dia efa lasa efa nifona fa voadio fenohy ny fanamasina ny fiangonana fa tsy mbola misaotra Andriamanitra amin'izao ora izao fa mbola hisaotra anao zay satria ianao moa zany tena fisaorana natolotra ianao fa ianao raha tsy hisaorana tsy mendrika dia alana ny tsiny fa tsy maintsy hisaotra fa mangata-dalana manao azafady fa hisaotra anao nefa fanamasina no angatahana mbola angata-dalana amin'inona indray da manao vavaka lava ozy izy mbola toizany ato any izy fa averina indroa mako izy ty dinganitsika indray ina indray le resahany indray 9:20 matitoko fainina 9:20 ary raha mifady ihany ianareo aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsy izay malahelo tare fa mampisotosoto ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifady lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny fa ianao kosa raha mifady ihany dia hosoro ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady fa ho hitan'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao raha mifady ihanina ianao aza manao tahaka mipiatsara velatsy izy malahelo tare mampisotosoto ny tavana izy mba ho hitan'ny olona hoe mifady ao anatin'ny vavaka koa zany mampianarana hivavaka toe mifady ihanina dia vao miditra ere am-piangonana dia efa fahasoavan'ny tompo aminao rahalahy fahasoavan'ny tompo inona ny vaovao manao ka tena mifady ihanina rahalahy ay mifady ihanina ianao efa firy zay mbola vao folo ny vita folo ny vita fa mbola anao 3 andro sy 3 alina ampianao daholo mihitsy ary ianao zany ohatra nyrera-dreraka dia mifady ay tena mifady mihitsy ianao zany dia ao am-piangonana dia miapatrapatra ao dia efa maninona ianao mifady hoay ary ianao zany reraka be mihitsy mifady rava amin'ny fiangonana dia ny olona misakafo le tsy mifady zany dia manasa rahalahy isakafa tena miaratsy fa za mifady ihanina ay mifady ihanina ianao ao mba mandray kely na mifady ihanina za mifady ihanina fa tena tsy manina ary misotro kely an'ity na hanina za mifady ihanina ao moa mandraisa kely fa tsy ny anareo koa fa mifady ihanina mbola korotanao le vizy fa mifady eny ary meo kelikely any ary fa za mifady fa za dia atao betsaka androany ary kelikely ihany fa za tsy mihinana betsaka fa mifady raha mifady ihany aza atao misy mahafantatra za mahita olona mifady ihany efapolo sabata reny ao am-piangonana izy matory izy dia efa maninona eo mifady ihanina io aza atao hitan'ny olona hoe reraka ianao rehefa mifady ihanina aza atao fantatry ny olona hoe mifady ihanina mihitsy ianao aza atao misy malaly ina fa tsy ianao sy Andriamanitra irery ihany
fa izy amaly anao amin'izany meo voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. Dia rehefa mifadianina aza misekoseko, za navita 3 sabata impito, za navita 7 sabata impito, za nifadianina 220 andro. Nefa mihinan-kanina rehefa matory daholo ny olona. Dia ny atoandro ihany no tsy mihinana. Dia misekoseko hoe za aza atao misy mahalalana zany, ataovy ianao manginy zany, dia ianao mivavaha mangina ao. Na ny zavatra hoentinao mibavaka aza dia ataovy ianao samy rery eo. Aza mizizizista amin'ny olona hoe za mifadianina ana fa tsy ody misy zavatra hoentina mibavaka any fa mifadianina hoentiko mibavaka ny ianareo. Inona ny tenenanao any amin'izany olona zany hoe za mifadianina fa tsy ody misy hoentina mibavaka any. Teseko zany ianao hoe teninao ny tena mpifadianina enjana indrindra. Fa dia tazony manginginao anao any, mampianarana hivavaka hoy ny mpianatra. Tena veriny indroa ty toriteny ty zao, miveriny indroa izy zao. Eo tamin'ny sabata 28 oktobra nengany voalohany, verina indray izy ato mba hiverina amintsika mba ngaza tiana aperaka Andriamanitra hipetraka soma tsara ato anatin'ny fotsika izany hivavaka izany. Toy izany le vaky teny fampianaran'i Jesosy any, aza miary arena ho anareo ety tany zay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manantrano sy mangalatra, fa miary arenareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady misy mpangalatra manantrano na mangalatra, fa izay toeran'ny arenareo dia ho any koa ny fonareo. Ina moa tian'izany resana zany hoe dikan'izany dia hoe andao hipetraka fotsiny eto koa fa dia antreto, satria tsy mila miary arenanao ety an-tany fa dia miary arena any an-danitra. Dia ny dikan'izay aza miasa intsony, dia ny mpianatra aza mianatra intsony. Fa dia fa manina anao tsy mianatra intsony, aka ozy ny baiboly aza miary arenareo ihany ety an-tanyko. Raha tafita fianaranao dia mety mahazo asa be dia mety tsy manan-karena. Dia efa tsy hianatra intsony za tsy hitady arena zany fa efa ho avy ny tompo hoe sarotra amin'ny vody fanjaitra koa niditra amin'ny rameva. Sarotra amin'ny rameva niditra amin'ny vody fanjaitra fa tsy hoe ny fanjaitra miditra amin'ny rameva, fa madika le izy ka ny mpanan-karena sarotra aminazy niditra amin'ny lanitra, dia zay tsy ary arena intsony. Fa ny tian'izany noresahana dia izao, nomen'Andriamanitra arena be tsika amin'ity tany ity, fa aoka ny fonao tsy hipetraka amin'ny arenanao io. Fa raha nomen'Andriamanitra arena be anao dia miary arena any an-danitra, fa iny tsisy mpangalatra sy kalalao. Inona zao fotoam-pivavahana nataony ankeniny zao eto amin'ny Coliseum, fiarenarena any an-danitra zao. Izy no afaka angalatra an'izao any an-danitra. Na eto ve dia tsy afaka angalatra antsika ray manontolo reto, andao bataina daholo reo amin'ny gymnase reo angalarintsika. Ho kidnapena tsy afaka mangalatra. Mahazo fitahina ianao, mahazo fahasoavana avy amin'Andriamanitra, dia ny miary arena any an-danitra no ataonao. Inona M7000 ao ianao, karakara Coliseum ao ianao, anao fiangonana ao ianao, anao chorale ao ianao, anao ny asan'Andriamanitra hitoriteny mandeha ianao. Zany ny miary arena any an-danitra. Mila vola amin'izao, za manana ty, za tsy manana fa za manana vatana. Zany natao miary arena any an-danitra. Tsisy mpangalatra, tsisy kalalao zany. Mbola toizany ihany le izy. Andininy 520. Noho izany dia lazaiko aminareo aza manany amin'ny ainareo, dia izay hohaninareo na izay hosotronareo na amin'ny tenanareo na izay hotafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy jovy mivoromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ny trano antsopotra ireny. Ary nanareo zany an-danitra mamelon'azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo. Ary izy aminareo na dia manay aza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo. Dinio tsara ny fanirian'ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao voninahitra aza, voninahiny rehetra aza, tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha mahita ny ahatra any an-tsaha zay any anio ka tsy himpany apatana rapitso, moa no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana. Dia aza manahy ianareo ka manao, inona ary no haninay? Vidim-piainana efa miakatra, inona no sotronay? Inona no tafianay? Zany rehetra zany dia katrany jentilisa fatratra. Fa fantatra indray ianareo zay any an-danitra, fa tokony ho anareo zany rehetrarehetra izany. Fa dia katsao ary ny fanjakan'Andriamanitra sy famarinany, dia omena ianareo fanampiny zany rehetrarehetra izany. Ao problème avoakan'Andriamanitra mivavaka fa tsy mahay mivavaka
dia manany amin'ny apitso ndray, inona ndray ny apitso, inona no tafinay, ahoana ty jiramaty, ahoana ty kolazy ty, ahoana ty droite entre ny mpianatra ty, ahoana ty ranonorana ty, ahoana ty fambolena ty, fa maina ny tany, aiza nisy anay, inona no ataonay. Dia feno ya foana antsika voaka an'Andriamanitra, dia latsain'le fahavalo, dia latsain'le manodidina hoe zao aiza le Andriamanitra anareo e, manina izy raha mahery manina tsy tahininareo e, miala atao anareo fa tsisy Andriamanitra zany, miala atao fa mahantra ao ianareo. Dia ny fiangonana ve ny mampahatra, Andriamanitra ve ny mampahatra, sa isika no kely finoana ka mana ny amin'izay hoanina na zay hosotroana ka tsy mankatoy ny tenin'Andriamanitra. Toko fafito, aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araky ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araky ny ohatra ataonareo no hanoarana anareo. Ary nahoana ianao mijery ny sombika azy eo amin'ny masondralanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaronao. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoko hanaisotra ny sombika azy eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Ripy tsara vela sy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny hanesoranao ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao. Maika ery itsika hitsara, maika ery itsika hanenjika ny mpanoto, araka le vaky tenitsika tato amin'ny Efesianina moa, le vaky tenitsika tato amin'ny testameta vaovao, Efesianina toko 5 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Koa amin'izany andiny voalohany ka hatramin'ny 7, koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'ny Kristy ianareo, dia nanoloran'ny tena no fanatitra sy ho fanavotana an'Andriamanitra ho anitra kasirana amonjy atsika. Hoe mandehana aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Kristy dia nilaza rehefa sendra mpanota anankiray, vehivavy janga anankiray, dia hoy ny olona hoe aoko ho toroam-bato fa araka ny lalàna zay vehivavy azo olona tanana mijangajanga dia ho toroam-bato. Dia ireo olona rehetrarehetra reo fa vonona ny anao fitsaram-bahoaka amin'ny vehivavy io, fa itsika ny tantara. Hoy Kristy zay tsy nanota taminareo ary naoka hitoram-bato anazy. Zany hoe zay io vehivavy io zany hoe azo olona tanana ny jangajanga, zay tsy nanota taminareo izy Kristy nanao hitoram-bato azy. Raha avadika ilay teny hoe zay tsy nanota dia hoe zay tsy nijangajanga taminareo no andao hitoram-bato an'io vehivavy io. Zany zany saina atao anatin'ny Kristy tao, tahaka an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Dia miteny izy eto amin'ity perikôpa antsika eto ity, Efesiana toko 5, fa ny fijangajangana sy ny fahalotona rehetra na ny fieremana dia aza vela ho tononony aminareo akory aza, fa tsy mamendrika ny olona masina izany, na fahavetavetana na resaka fahadalana na votsodratsy zay tsy tokony atao, fa aleo misaotra. Fa fantarareo marimarina fa samy tsy manana lovy eo amin'ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olona betaveta, na ny olona mierina mpanopy sampo. Aza mety hofitahan'ny olona miteny foana ianareo, fa zany zavatra zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana, ko aza mety ho mpiombona aminy ianareo. Na azo olona tanana azy ilay vehivavy ny jangajanga, nahafahan'ny Kristy dia nafarany hoe amin'izao sisy izao aza manao intsony ianao. Zany hoe mety mpahazo ny olona tokoa izany, ota izany, mpahazo ny tsirairay avy, ary dia nitsindriana mihitsy eto hoe fahalotona, fieremana, izany aretina izany, izany fahotana izany, fahavetavetana sy ny resaka dalàna sy ny rehetra fangaro daholo, fa ny olona ao anatin'izany dia tsy andovan'ny fanjakan'ny lanitra. Kanefa ny inona ny zavatra miseho arak'ilay toroteny nataon'ny Kristy hoe mampianarana hivavaka amin'ny mpianatra ao Matio toko 7, dia ozy izy ao Matio toko 7 ilay andininy voalohany hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araky ny tsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araky ny ohatra ataonareo no hanoaranareo. Ary nahoana ianao mijery ny sombikazo eny amin'ny masony rahalanao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao. Ary nahoana no ilazanao amin'ny rahalanao hoe aoka hanaisitra ny sombikazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andro eo amin'ny masonao. Ripy tsara vela tsy esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, amin'izay vao hitanao tsara ny hanesorana ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao.
fampiapanga amin'ny ota ataony ny olona tsirairay avy dia mbola mikavina e, dia mbola manao lokomena e, dia mbola manao zipo fohifoana. Hitan'le olona mikavina fa ratsy, tsy mety dia esory ny kavinanao iny, esory ny lokomenanao iny, mba lavao iziponao fohy io, dia mbola mijangajanga foana ve ianao hatramin'izao? Ho very ianao, miala amin'ny toerana misy ianao io, dia hitrikitrihana ny mpanota. Dia hoy izy ny Baiboly, ahoana moa na ahafahanao manitrikitrika ny olona hoe mbola mifoka sigara, mbola misorotoka, mbola mijangajanga, mbola manao kavina, mbola manao lokomena, mbola manao an'izao. Maika ianao ny analany ny hafa, maika ianao hitsara ny hafa amin'ny fahalemeny sy ny fahotana, nefa ny ianao tsy hitanao. Maika ianao hifosa olona iry sy hifosa olona ity, nefa rehefa fosain'ny olona tsy zakanao. Maika ianao hanaratsy ny hafa, nefa rehefa ratsy ny hafa ianao tsy zakanao. Maika ianao hitsaran'ny olona amin'ny fahalemeny, dia tsarainao amin'ny fahalemeny daholo ny olona, iny izao ingeny ataony izao ane iny izao iny, ary ianao manoteny ozy izy, hitanao ny sombikazo any amin'ny hafa any, fa nga tsy hitanao ny eo aminao koa. Ianao io zany dia ianao ny marina indrindra, ianao zany ny olona tsy mba mpandainga indrindra, ianao ny olona tsy mba nijangajanga hatramin'izay na olona ianao, ianao olona tsy mba mifosa olona hatramin'izay na olona ianao, ianao olona tsy nanompa olona na ratsy olona hatramin'izay na olona anao, fa dia ianao ny marina. Fa dia sisan'izay dia devoly daholo, dia diso daholo, fa dia ianao ny masina indrindra. Ianao ny tsy mba nangalatra, ianao ny tsy mba nandainga, ianao ny tsy mba nijangajanga, ianao ny tsy mba nikatramy volan'olona, fa dia diso daholo ny olona. Dia misy olona manao famakafakana ohatran'izany. Zay ny fa diso daholo ny mpanao politika rehetra na mifanjakana na tia mimpanohatra. Zay fiangonana manao famantarana sy fahagagana dia avy amin'ny devoly daholo. Dia mahatsiaro ny toriteny io hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Ahoana no mahita ny sombikazo any amin'ny hafa ianao nefa tsy mahita ny ianao? Ahoana ny ilazanao ao soroky ny ianao aloha, nefa ny ianao ary tsy afaka ao? Fa alohany analanao ny hafa, asory aloha ny ianao. Jereva ianao fitaratra, samy mandiny tena, mandinika ny azy eo, ary olona ry manana fahalemena zao hitako, tsy mety io dia mba jerevo koa ianao, inona ny anahy mba tsy afako, inona ny anahy mba tsy resiko. Dia ny ianao aloha asorona, vao mieritreritra nanao ny any amin'ny hafa ianao, tenanao aloha tsaraina, zay ianao vao mieritreritra tsara ny hafa. Raha misy olona mpanenjika mpangalatra ka mamono le mpangalatra, manao fitsaram-bahoaka an'le mpangalatra, tadidio fa iny olona tompo-kevitra io tena mangalatra koa iny tompony iny, na toy izy manitrikitrika an'iny. Raha misy olona mpanenjika olona mpifosa olona, tena mpifosa iny olona iny zay. Raha misy olona manenjika mpijangajanga, tompony koa iny zay. Fa rehefa ataony hafa le izy, hitany maharatsy azy, rehefa ny tenany tsy hitany. Mampianarana hivavaka ozy izy ny mpianatra mantsy ny Jesosy, mampianarana hivavaka. Dia nampianarana tsika izany, satria tsika hivavaka. Vavaka ianao amin'Andriamanitra, ianao mivavaka Andriamanitra mamelany heloka sy ny sisa, dia ianao mpamindra fo mba taio azy zao. Nefa ianao vao miala eo, nataloha ny vavahano, iza ny olona tsy hitrikitrianao amin'ny fiangonana, iza ny olona tsy fosafosainao sy alainao baraka aty amin'ny mpiara-manodidina, sy hatrany amin'ny Facebook sy ny sisa any, hoe zao inany zao dia aparitaka any le fahalemen'le hafa sy le adalan'le hafa. Aza maiky tsara ny hafa, fa jereo aloha ny tenanao. Aza maiky hanala ny sombikazo any amin'ny hafa, fa jereo ny sombikazo aminao. Ka asory aloha ny ianao, zay ianao vao mieritreritra ny hanalany ny hafa. Zany hoe ny tenanao aloha zany ny dinio, tenanao no amboary, tenanao no vonjeo, afao amin'ny toerana sy ny fahalemena sy ny fahazarany ratsy misy ianao, fa zavarina mijery ny hafa. Dia rariny tokoa ny mpianatra raha laza hoe mampianaranay aninona ozy izy hivavaka, mampianaranay hivavaka. Fa mbola zavatra be tabe nataon'ny Kristy, mbola nresahany alohan'ny nidirako amin'ny ity famotinana ato amin'ilay vakitentsika ato amin'ny lioka. Mbola misy zavatra mbola nresahan'ny Kristy ihany koa, ny amin'ny hoe ato Mateo toko 5, Mateo toko 5 tsika,
mbola vavaka nampianarin'ny Kristy sy toetrany kristianina ihany ty Matio 5:7 efa renareo fa voalaza hoe maso solomaso ary nify solonify za kosa milaza aminareo hoe aza manotra zay manisy ratsy ianao fa nazovina no mamely tamaina takoloko akavanana talory azy koa ny akavy ary zay te hiady aminao ka tahaka ny akanjo anao dia avela azy koa ny lambanao 7 efa renao fa voalaza hoe tiavy ny namanao ary makalany fahavalinao fa za kosa milaza aminareo hoe tiava ny fahavalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo mba ho tonga anjanaka rainareo zay any an-danitra ianareo aza mamaly ratsy naminiza naminiza fa velo Jehova no aninona amaly azy nisy nyresaka tamiko hoe fa inona pastera ny tena code secret-nao ty inona mpivoaranao fa enao ty ozy izy ny magaka dia ty misy olona ozy izy misy mpanompon'Andriamanitra betabe reny toatra ny manenjika sy manompanao foana sisisy fa ny magaka ozy izy oatra ny zarony reny miditra ponja fenao oatra ny vavahany zareo itrany tsy mety miditra any dia faly ve zany ianao fa miditra ponja reo fahavalinao reo zany ny fanontaniana apetraky le olona amiko iverin'ny olona fa mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao inao any mahafaly ana zany baiboly ary milaza hoe mivavao any fahavalinareo ka ianao nge ozy izy tokony hitoren'ireny olona reny dia tokony efa ela reny midratra fa ianao tsy mety mitory nefa lolo ozy izy midratra fa ahoany Jehova no avelao amaly fa ianao aza mamaly ny olona am'izay ataony olona anao zany mivavahana dia ho aninona ozy izy ny fahavalinareo zaho tsy faly am'izany fahavaliko zany hoe andeha higadra any dia irakoraka hiditra amin'ny radio sy amin'ny télé ao dia alleloia nigadra ny fahavaliko manao koa no anaovako an'izany ivavaka ho azy ary no atao mba ho afaka ao ary ho an'ny olona tsirary avy matetika tonga any amponja zay vao tena mitodika amin'izy koa amin'Andriamanitra any vao tonga saina raha mbola tsy tonga saina averiny any rem-pandeha koa marapatonga anao tonga saina fa misy tokoa ny olona avy any amponja dia tena mivavaka be mihitsy miova tanteraka hoe soana pahoriana hoy izy Davida nahitako an'Andriamanitra dia zareo koa manao an'izay soana pahoriana taty amponja mba hitodiako amin'Andriamanitra fa hivavaka amin'izay raha vo afaka eto dia manao voady aminao Andriamanitra fa raha vo mivoaka amin'ity fonja ty dia hiova anova ny toetra koa tsy jery ny andry eny amin'ny andro ny hafa itsony a fa ny anahy no jerevako raha vo afaka eto amin'ity fonja ty dia ahafahan'Andriamanitra tokoa ianao satria ren'Andriamanitra ninona ny fivavaka anao fa tsy faly amin'ny fahavazany namanao zany ianao tsy fahendreny zany raha mbola tsika zanak'Andriamanitra mampianarana hivavaka hoy ireo mpianatra ireo na izany naty zany azy dia niteny ihany koa Kristy nampitandrina izy Matio 7:5 mitandrema ianareo fandrao vao fitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia mbody mitoy izy ny vono ahafantaranareo azy mampitandrina koa Kristy mampianarana mivavaka fa nisy fampitandremana koa nameny tandremany amin'ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatiny dia mbody mitoy dia azo tsy fantarina foana izy ireny raha vao fijery mifanohitra amin'ny lalana ny nitsona atsika no atongavany eo an-trano dia mbody mitafy fitonjanak'ondry iny zay fa mitandrema ianareo miresadresaka fotsiny hoe efa tsy Andriamanitra tsoniny aho efa tsy izy tsony io dia efa mitandrema ianareo mototonga izy milaza profo zao fa mampitandrina ny baiboly fa betabe ny efa voany ary dia manenina ta hiverina fa menatr'olona menatra ny vava natao tonga any mbola vao maika fitaka tonga am'lela zay ny reto fa sesompanora dalàna reo te ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany lazaina fa vao fitakato dia lasa ny fitandry zareo dia lasa any tonga any vao maika ratsy no ny tato ndray ny any hoe ratsy ny fitaka farany noho ny voalohany hiverina nefa anao tsy tafaverina intsony satria fa nanao vava be ary zay ny stratégie ny devoly ny devoly dia izao ty firenena malagasy ty zay ny mamatotra azy ary zay mpivavaka mivadika miala amin'Andriamanitra miala amin'ny Jesosy Kristy tena izy io dia ampelantananay na izy na izy tsy azonay vonoana tonga dia matinay zay tsy azonay vonoana dia ampahorinay mandra-pahafatiny
zany zavatra ataony fa itsika saina mitandrina fa tsy hoe avelavela fotsiny ihany le ondra tompona ndraikitra amintsika fiangonana za mpiandro ondra ka raha hoe de misy zavatra tsy mety eo misy zavatra tokony ampitandremanao de tsy hiteny a fa de avela ho any rehefa tsy malala ny tokony ataony aloha inana ny varina pangony ihany rehefa tsy malala zay tokony ataony za tsy laza hoe aloha inona ny fatiny ihany ko efa maty manaoko inona ny faty hohaninao ko ianao ary maty fa tsy maintsy tenenina atoro lazaina rehefa vitany a de afaka milatsa afaka miranareo a zay a vitany a zay a so de rambiramben'ny olona kakana any nefa ao anatiny eo misy lelapitana te misy kakana tsara ary ohatra nefa tsisy kakana intsony a efa tsisy sakafo tsony ao a za fanona te misy lelapitana misy kakana tsara tonga de mandramatra voazo ny lelapitana iny onganao afaka tsony pelipelika eo anao fa tsy afaka itsony ka mazavany azy hoe mitandrema fa misy io mpaminany sandoka io zay manao makao aminareo amin'ny fitafian'ondry nefa ao anatiny izy de ambody mito